fandarana tany sy ny lanitra miarabanareo tompoko fandarana fanondroana izy ity hatramin'izay namerenana indray ny fandarana tany sy ny lanitra zay tamin'ny fandarana voalohany dia nitsonay an'Andriamatoa Petoela. Androantsika dia mbola Andriamatoa Petoela ihany no vahininay, izany hoe Petoela zany aloha dia tsy hiverina aminareo fa ny telo intsony fararotina izy mba androany mba hanakarana izay zavatra kely mba takatry ny sainay mba hoentina fampizarana aminareo eto. Androany angamintsika aloha mba malalaka tsara ny ady hevitra amin'izay hisokatra amin'ny zavatra be dia be tsika manomboka hatrany fendoana sy ny fifarana alpha sy omega, genesis sy ny apokalypsy sy ny rehetrarehetra zay hitanita amin'ny farantsika fa miarabanao ary Petoela. Fa miarabanao toraka izany ihany koa, miaraba ny mpijery rehetra ny fandarana tany sy ny lanitra amin'izao fotoana izao. Ay dia inona moa zany Petoela fa alohan'ny rosotsika amin'ny ady hevitra dia efa nisy ihany ny fanambarana nataonay tamin'ny fandarana voalohany dia ny fivahinianana masina any tany masina dia any Israela zay andian'ny faharozana izy ity. Raha ny lancement nataonay tamin'ny voalohany teo dia efa maro nareo no niantso anay sy ny soratra analana fa tsetratsetra tsy aritra kely aloha ty teneninay aminareo ity dia ny hoe le fivahinianana masina nataonay ity zany dia ho an'ny olon-tsotra izy io, fa ho anareo mpitondra fivavahana zay maro taminareo no soratra analana satria nahitan'le fandarana pelerinage Israely nareo samy maso lavitra dia mieritreritra nareo fa hiaraka aminay nen'ny mpitondra fivavahana dia manoratra analana fotsiny nareo fa nenareo tena fampianarana hafa mihitsiny voayazy ray mitokana mihitsiny no anareo. Inona no anton'izay? Tsy isika indray mpitondra fivavahana eto Madagasikara akory ny ampianatra amin'izareo Hebreo fa ianao mantotongany dia ianao no mianatra, zany hoe fahafahanao tanteraka zany ny fahalalanao fa any ianao mianatra ny zava-misy momba ny atao hoe kristianisma sy ny jodaisma sy ny fombafomba fivavahany zareo ao anatin'izay zany ny sita zay hojerevana koa dia ny anatin'ireny sita ireny no anazavahan'ireo mpampianatra antsika hoe zao no tokony ho izy ara-tsoratra masina sy tena hita maso zavatra rehetrarehetra. Ny dikan'izany aloha dia ty fivahinianany ity zay misoratana anarany ity dia mbola ho an'ny olon-tsotra ohatranay 5 menada. Olon-tsotra teneniko zany dia tsy mpandraram-pivavahana aloha fa ho anareo mpandraram-pivavahana dia mitokana ny fanoratana ny anaranareo, zany hoe tonga ato aminay nareo ato amin'ny riana fadimy atao madamy lalao dia miteninareo hoe za pasteur, za évangéliste, za zao, za tena andalina momba ny fivavahana dia atokanay fa voyage ray mihitsy ny anareo ireo. Zao hitanao antsaro zao no atao hoe on'ny Jordana. Faritra eto amin'ny zareo Palestiniana izy ity ary faritra by no filaza azy raha amin'ny fizaran-tany no jerena. Zany hoe faritra hikambanany zareo Israeliana sy zareo Palestiniana zao faritra hitantsika zao. Ny administration rehetra moa dia andry zareo Palestiniana fa ny fiarovana kosa dia andry zareo Israeliana. Ty no ranon'ny Jordana. Ty toeranyity no nanaovana batisan'i Jesosy tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa izany. Mbola rakitra voatahiry hatramin'izao zany toerana izany ary na dia maro ara no milaza sy mahita an'ity ranon'ny Jordana ity fa voalaza kosa araka ny tantara fa ity faritra zay aseho anay anareo ity teto Jesosy no natao batisa ary zany no hiarovana an'izany toerana izany fatratra. Efa tamin'ny taona 2024 vao azony tsidihana malalaka ity faritra ity satria dia andry zareo Jordaniana izy ity taloha fa noho ny fifanarahana nisy teo amin'ny firenena telo tota dia anisan'ny naverina tamin'ny Israeliana satria ry zareo Jiosy no nanana ny tantarany voarakitra sarobidy indrindra an'ity toerana ity ka zay no anisan'ny namitsorany zareo Jordaniana azy. Kanefa kosa ao anatin'izay dia nizaraina roa ny faritra mba hananany zareo Jordaniana an'izany rano zany ary mba hananany zareo Israeliana koa ny faritra sy anjarany tamin'ny nanaovana batisa an' Jesosy teto amin'ity faritra ity. Rehefa hiditra amin'ity toerana ity ianao dia tsy maintsy mamakivaky dezera vao tonga eto ary misy fanarahana amin'ny zareo Palestiniana amin'ny mafaritra be azay ka dia ity toerana ity zany zay aseho anay anareo teto ny nanaovana batisan'i Jesosy zay mbola tsy niova hatramin'izao tsika miteny zao.
Anisan'ny notsidiana moa izy ity ho an'ireo mpitsidika amin'ity pelerinage manaraka ity. Eto Betlehema indray ary tsika izao hoe zany hitanareo an-tsary zany ny tanàna ny atao hoe Betlehema. Faritanin zareo palestiniana madidio izy ity ary faritra no ilazana azy. Toerana tsy dia andalovan'ny Jiosy matetika noho ny olana misy eo amin'izareo palestiniana zareo israeliana. Zany asehoanay anareo an-tsary zany ny Basiliko de la Nativité. Toerana efa ela tokoa izy io raha ny tantara, satria efa dia tany amin'ny 500 taona tao aorianan'i Jesosy Kristy no nananganana azy. Tato ny rakotra mitantara ny nahaterahan'ny mpamonjy. Ato ny misy an'ilay groty izay nahaterahany tamin'izany fotoana izany. Zany asehoanay anareo an-tsary zany ny ao anatiny. Toerana mahavariana, malasa saina ary mahagaga ny mahita ny ato anatiny ato. Toerana anisan'ny notsidiana izy ity amin'ny fitsidiana masina tao amin'ny 524 izao. Eto Jerosalema indray isika, ity no atao hoe Saint Sepulcre. Ty toerana ity indray no nanamarika ny nahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny 2000 taona lasa. Zany asehoanay anareo an-tsary zany ny kalvariana ny kalvera tamin'izany fotoana. Teto ny nisy ny Golgotha ary teto ny namatsiana ny tompo. Ty toerana ranketina an-tsary izay asehoanay anareo ity no toerana nahafatesan'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana ary mbola voatahiry eo hatramin'izao ilay vato anisan'ny latsahan'ny rany. Rehefa maty teto moa ny tompo dia nalevina amin'ity toerana tsy dia lavitra ny Golgotha na Kalvari ity. Zany asehoanay anareo an-tsary zany. Tao ny tompony nalevina ary tao ny toerany 3 andro sy 3 alina ary teo ihany koa no nitsanganany ka namonjeny an'izao tontolo izao. Manana ny tantarany izy ity ary tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy, fa dia anisan'ny toerana manana ny lazany manerana an'izao tontolo izao ary anisan'ny notsidiana ho an'ireo mpitsidika any Israelina amin'ny pelerinage 524 ity. Ka ho anareo Zelina indray zany dia mbola mahafaky nareo misoratra anarana ao amin'ny riana fahadimy ao amin'ny Madame Lalao ihany, na nareo miantso amin'ity laharana finday izay ataonay aminareo ity dia eo tsika no mifampiserasera ohatrany nataonay tamin'ilay voyage voalohany izay nataonay teo ihany. Maria indray zany fa vola fotsiny ny alohanareo fa izay no mikarakara ny visa sy ny sakafo sy ny rehetrarehetra sy ny voyage rehetra tonga any mandram-piverynareo eto eo. 20 andro ny fitsidiana any fa 7 andro mialina toritsika ka dia zay zany miantso an'ity laharana finday ity nareo dia menay aminareo ny ambangovangony. Ny fandehanantsika dia volana avril na volana mai, zany hoe na tsika elo ny pasika an'zareo jiosy na itsika hiemotra kely aoriana ny pasika an'zareo jiosy ihany, fa maka visa rehefa pakany any mpiasan'zareo jiosy dia tena anisan'ny manahirana tokoa. Fa zany rehetrarehetra zany moa dia hitanareo anatin'ity boky kely izay asehoanay anareo ity. Zay ny mombamomban'izy iny zany ho anareo Zelina, fa hitodika aminao amin'izay dia matopetuela elanatsika topetuela fa ohatrany hoe misy kely an'izay farazavany izay kanefa tsy maninona moa satria ianao tompony any amin'ny atao hoe Israelina ihany tany ianao nandalina ny fahalalana rehetrarehetra tao anatin'izay rehetrarehetra fa Petuela niditra Genesis tsika teo mbola ny ambangovangony any angamba iny fa androany tsika Petuela hiditra lalindalina kokoa amin'izay ary malalaka ny adevitsika sy Petuela zay aza manometsiny anao Petuela fa mety isy fanontaniana amin'izay ho atsofo mety hitovy fisainana amin'izareo mpijery amin'izao fotoana izao. Inona aloha Petuela hoe inona no mahatonga ny jiosy Petuela tsy mety miala mihitsy ny amin'ny Torah io, na dia misy ary ny famonoana ny vonoana izy tao amin'ny atao hoe tany amin'ny camp de concentration vonoana daholo ireo jiosy ireo be da be izy maty tamin'izany tamin'ny andro Hitler, nisy ny tamin'ny andro Makabeo izay tena fandropahana jiosy fandropahana ny tao Jerosalema mihitsy ny zareo nefa hatramin'izao ka hatramin'izay tsy mety miala an'io Torah io. Inona tena mahatonga an'izay Petuela? Alohan'ny tena hidirantsika ao anatiny misy fitenenana amin'izareo Hebreo hoe raha tsisy ny Torah tsisy izao tontolo izao. Aminy zany dia ny Torah no hiry nentina nanamboarana an'izao tontolo izao. Zay aloha zany ataontsika hoe sapovemantsina hidirantsika ao anatin'ny Torah. Fa raha hiditra kosa tsika ao anatin'le code torahiky dia tsy maintsy miditra amin'le teny Hebreo, le fomba fanoratana ny Torah amin'ny teny Hebreo zany. Rehefa soratana amin'ny teny Hebreo ny Torah dia misy code izay mivoaka ao anatiny dia 611
raha ny tokony ho izy nefa ny fahaizan'ny olona ny tora kely tsy takatro zay inona ny tora ny kely moa le soratsika eto fa ny tora zany rehefa soratana dia misy an'ity le soratra voalohany amin'ny baiboly hebreo tikatra ka raha laina ny litera tsirairay dia omena azy le marika zay mifandray amin'le soratra satria izy ianao tamin'le fandarantsika voalohany hoe ny teny hebreo dia sady teny no marika sady letra ny chiffre zany ary ny fitambaran'ireo dia manamarina n'le voasoratra zany hoe ohatra hoe tora ny resantsika ny tora amin'ny hebreo dia misy lalàna 3 ao anatina 613 karaha kodetsika io zany 3 karaha kodetsika io zany tokony amian'izay 613 zay zany ny anisan'ny voalohany hoe tena kody marina ve ny teny hebreo ary le anaso aloha rabety hoe la tsy maintsy manao chiffre anao koa zany zareo torahika ny torahika rehetra tsy dia tena hoe chiffre 100% ny lalaoviny fa ny atao hoe kody hebraika aloha zany raha zay jerevantsika grammaire 10 ao anaty baiboly tsy azo ovaina 10 grammaire 10 tsipelina dia misy le teny miverimberina dia misy teny avadika fananina mihitsy zay nefa tsy azo ovaina rehefa manota torany hebreo satria zay le kody reny zany mahafantarana hoe ay ty le mivadika ty zao le message io ambadika ao misy dikany daholo zany na ny espace ary ny elanela teny anakiroa misy banga be ohatra eo anelanelany eo na ohatra hoe misy parenthèse eo dia tsy azo ovaina mihitsy iny tena tsy azo ovaina satria miafina ao anatin'izay le message an'le tola ka ao anatin'ity baiboly ty ane petuele misy koa zay tsy pelina diso zay zany avy amin'izay fototra zay ary zany tsy nanivana le diso tamin'izony tsy mitovy mihitsy ny diso amin'le dika teny tena tsy mifandray amin'le kody toraika ohatra zao raha hitentsika hoe ny bibikely na ny insecte ao anatin'io ny tongony efatra nefa ny insecte enina ny tongony tena diso tsy pelina zay fa tsy hoe kody tsy pelina faminatana tsy zay ny tiako tenena fa ao anatin'ity tena misy disonay ohatra hoe nanoratra izy hoe olona dia lasa hoe olo ana lasa ana tsy pelina le tiako tenenina fa tsy le hoe fandikateny diso tsy mifandray mihitsy tena tsisy fandraisany mihitsy fa ny hebreo tsy azo ovaina na diso na diso ary zay le fototra zay hoe zany petuele le tena torany soratany mosesy tamin'ny fototra dia zay nanoratany mosesy azy teo na diso ary zany misy zava-miafina zany misy zava-miafina ao anatiny dia tsy azo kasihana mihitsy tsy azo ovana izy na litera ray zay ny tena dikany hoe tsy azo ovana na litera ray ary satria miafina ao anatin'izay ny kodin'le tora ary le izy tsy maintsy nafenina hoe naninona nafenina inona tena dikany hoe izy nafenina fa naninona raha mba natao hoe nalalaka dia mba niretraretra sy nisabatan'olona mihitsy no mijery dia hitantsika ao anatin'le tora zay voelabelaritsika eto zay fanontania zay dia zay ary ny tora rehefa kodetsika dia manome 611 ny lalàna rehetra ao anatin'ny tora ho an'ny jiosy dia 613 3 sy eninjato raha jerevantsika zany izy dia tsy ampy roa fa maninona ny tsy ampy roa dia tokony vo mahita an'izay zany ny jiosy dia tokony heritrehitra hoe misy zavatra ao zay le kody tokony avoaka inona le anakiroa ino le didy folo ino le lohotevenna na le takelaka vato anakiroa mahatsy ampy azy roa zany hoe anisan'ny lalàna ihany ny didy folo fa miavaka izy ao anatin'ilay 3 sy eninjato zay ny nanavahana azy natao tsy ampy roa rehefa kodena ny tora amin'ny hebreo zay ny voalohany ny tora zany rehefa kodetsika dia nanome an'ilay 3 sy eninjato akoatran'izay ny atao hoe tora dia boky 10 amin'ny hebreo zany hoe manomboko amin'ny genesis mifarany amin'ny deutéronomie bereshit ka mifarany amin'ny advarim izy raha ohatra ka amin'ny hebreo inona ny dikan'izay boky 10 zay inona ny dikan'izay marika 10 na isa 10 zay ny isa 10 eo amin'ny kody biblika dia zavatra ho tanterahana zavatra ho avaingana na ho materialisena ety ambonin'ny tany zay zany ny asan'ny tora mametraka an'izay zavatra zay ho lalovantsika ao anatin'ny tantaran'ny tany zay le izy zay mahatonga azy hoe anankitelo ny testamenta taloha dia ny tora ny evima sy ny ketovima satria le ho volavolaina aloha natao hoe tora dia ao anatin'ny tora ny fanatanterahana an'iny na fanavainganana an'iny na materialisation an'iny dia zay le fito andro zay ny isa fito le isa fito zay nieritrerentsika ao anatin'ity hoe isa masina zany ay fampidinana ho vaingan-javatra lay vinavina tany amin'ny tontolo ara-panahy zay zany ny dikany isa 10 zay ny dikany isa fito aloha raha jerevantsika ary le 10 tsy ampy roa le 10 tsy ampy roa tsy zay le izy fa raha lainao ny 10 ka ampinao an'le fito rehefa tambatra ao reo 12 dia ireo no mameny 12 tribus d'Israël
ny israela zany raha ohatra ka ny code biblika andresahany dia manatanteraka ny vinavinanasa n'ilay mpahary tany ambony hoentina tanterahany ety ambonin'ny tany zay mahatonga azy a 10:7 dia mamen'ilay 12 tribu d'Israël. Ary naninona raha Petuela no napetraka tamin'le foko 12 Josefa ihany le foko 12 zareo Hebreo ihany le Torah fa naninona Ismaël tsy nomena azy satria Ismaël taranaky Abraham fa tsy tafiditra ty amin'le taranaky Yakova le hoe lasa Israely zay nanasora aminazy zay ihany koa nampiavaka ny Isaka tao ambony tao satria ny taranaky Isaka dia Esau sy Yakova nitondra ny Israela Esau kosa nitondra ny Européana na nitondra ny kristianisme nanavana azy zany ao anatin'ilay ataontsika hoe avereno Esau sy Yakova no zanaky dia Jakoba le lasa Israel Jakoba no lasa Israela fa Esau kosa no lasa Edom na lasa Romana na lasa Européana. Izy zany ny rain'ireo Européanindreo mazava ho azy satria midika ny Edom ny Hébreu dia mena na le rouge fa manino izy no atao hoe le rouge voan'ny hémophilie izy io efa ndraisantsika tamin'le fandarana voalohany inona le hémophilie raha sanatria izy ka atao didipotra dia tsy mijanona ny rahany dia tsy niforaina mihitsy izy zany ny rain'ireo tsy mifora rehetrarehetra reo na ny Européana zay nampatonga ny Européana ary izy ao anatin'le Européana Petuela mba zafotsy ny tia fantatra izy amin'ny zareo reo fa raha ny Européana nefa malazalaza n'ity resaka hafahafa ty izy amin'ny zareo Européana ny tena azo atao hoe akaiky be amin'ny Esau ny tena akaiky indrindra amin'ny Esau dia ny frantsay sy ny Allemagne ireo Européana sy Allemagne reo mantsy ny taranaky Rahabajanga tamin'ny fotoanandro ny tany Kanana dia reo ihany koa rehefa nitoy ny tantara taty aoriana no taranaky ny tsy mifora fa ny tena izy zany raha ohatra ka tena hita akaiky kono ireo tsika dia Edom Rome satria Edom égale la Rome Romane zay no tena akaiky azy indrindra iny zany ny tena Esau ny Romane io le Romane nanjanaka tao Israely zany hoe raha jerevana zany dia prala ara-nofo sy firazanana ihany zareo zany raha jerevana ny taranana ina raha fa idirana raha le Torah Petuela ny Torah raha ny fahalalako azy dia karazana boky ihany nosoratan'i Mosesy zay zany ny alalany ny teolojiana zay rehetra ampahalalana koa ny mpijereto ny Torah nefa rehefa tena dinihana ohatran'ny lalàna ny tena betsaka ao ary lalàna nefa natokana ho andry zareo taranaka Israel reo ihany dikany ve zany fa tsy tokony hivoaka ho andry zareo jiosy Petuela ny Torah fa tokony janona ao amin'io fanjakan'ny eta Hebreu ihany ny taloha dia zay no izy satria ny volavolaina mihitsy ny jiosy ao anatin'ny lalàna ny antony mantsy ny zarana ny firenena anankiroa zany hoe ny firenena jiosy na ny Hebreo sy ny firenekafa rehetra zany dia voabango ao anankiray mihoatra amin'ny firenena satria